Monto plus tiamitsika malagasy ankafizo ny Monto plus miaraka amin'ny Le JT. Ankafizo ny Le JT miaraka amin'ny fromage la vache qui rit. sady matsiro no mampazotomana ho fafinaretan'ny ankohonanao. Tilcor, un véritable atout esthétique pour votre habitat. Différents colorés disponibles en magasin. Batimax. Tilcor nolotranao ny Le JT. Bonobon vous présente Le JT. Bonobon est un biscuit croustillant recouvert de pâte de cacahuète enrobé d'un fin chocolat. Bonobon, rempli d'émotions. Bonobon. Mandroatra tsara sady madio ny lambanao miaraka amin'ny savony Rim. Injato ariary na valonjato ariary. Rim, lay savoninao vita malagasy. Ny dentifrice force no ampiasaintsika hitazomana ny nifintsika ho salama sy mafy tsara. Dentifrice force, nify matanjaka, tsika mamiratra. Dentifrice force manolotra anao ny Le JT. Telma, safidiky numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Falokositra roapolo sy roa arivo asabotsy farany herinandro manolotra ny arahaba tompoko lahy sy tompoko vavy ankoatra ny maresaka iraisam-pirenena sy ny antotanisa vaovao maneho ny fivoaran'ny coronavirus dia ho isan'ny hitantsika ato anatin'ny Le JT ihany koa ny vaovao mikasika ny fizarana ny toana ara-sosialy ho fanampiana ireo mily izany amin'izao amiana ara-pahasalamana izao manasantsika ary hanaraka ny Le JT hatramin'ny farany. Misotra ampilaminana hatreto ny fanatanterahana ny fanisana isan-tokantrano. Tokantrano misy 720 ao anatin'ny iray andro no tokony vitan'ny mpanao fanisana iray. Paikady vaovao mihitsy no ampiasaina ka tsy atahorana ny sin'ny lesoka toy ny teo aloha intsony raha ny vinavina. Nanangona ny vaovao mikasika izay koa sy anara-barosoa sy misy ara-safinjatovo. Tsy nankinina tamin'ny fokontany irery-intsony ny fanaovana ny lisitra fa midina hifotony mihitsy ireo mpiara-miasa rehetra eo anivon'ny ministera hiarana tanteraka ny fanisana isan-tokantrano. Tsy tokony hisy intsony ny lesoka satria rindran-damina vaovao mihitsy no nampiasaina hoy ny ministry ny ati-tany. Ilay fiche de recensement no avaozina ihany koa ka dia ho lasa miendrika toy izao izy. Hitanareo mpanao gazety teo ihany angamba. Ary ity fiche de recensement ity ilay andeha hidinan'ny mpiara-miasa ministera tsy akanavaka manomboka androany manerana atombokantsika eto Antananarivo mola izy fa mbola anerana Madagasikara ihany izy io. Manomboka androany zany midina daholo ministera na ny ministera ny Atanjona Zara-pahefana na ministera hafa rehetra ny ratsamagaika dia miara mifanampy miara misala satria iray ihany ny tanjontsika iray ihany ny gouvernement dia midina eny an-toerana rehetrarehetra ministera rehetra amin'izao fotoana zao mifanampy miaraka amin'ny mpiara-miasa ao amin'ny mpiara-miasa amin'ny gouverneur Antananarivo ao amin'ny faritra zany miara-miasa ihany koa ao amin'ny commune urbaine Antananarivo ary indrindra ireny olona eny ifotony mpiara-miasa eny ifotony reny fokontany reny zany hatrany amin'ny chef secteur hatrany amin'ny vaumière amin'ny fandriampahalemana sy ny sisa mandeha midina eny dia marihana amin'izao fotoana zao zany fa ireny ekipa midiny reny rehefa mitondra sy mameno an'ity fiche de renseignement ity dia eny atokotany ihany zareo no mameno an'izy io mba tsy isian'ny olana ary manana badge mampiasa ny ministera azy. Ny zotra ampilaminana hatreto ny fanisana vaovao. Solotena 3 isaky ny sektora no miara-manatanteraka ny fanisana. Tokony mahavita tokantrano miisa 720 ny mpanisa iray izay ahitana ny solotenany avy eo anivon'ny fokontany sy ny solotenan'ireo mpiara-miasa amin'ny ministera. Fanontaniana maromaro no apetraka. Isan'izany ny isan'ny olona ao an-tokantrano, ny asa hiveloman'ny fianakaviana ary ny hoe efa nahazo ireo fanampiana teo aloha sa tsia. Valindreo no ahafahana mamoaka ny lisitra ofisialiny izay hisitraka ny vatsinjo andian'ny faharoa. Dia misy ankety ataonay. Dia rehefa avy eo izy iny zany hoe donné izy ity zany manangona donné zay dia ho angonina any amin'ny ministera manao traitement informatique an'ilay izy. Dia rehefa vita zay miaraka amin'ny information ara-dalàna rehetra eto amin'ny fokontany tena ponina amin'ilay fokontany ve izy. Dia
soratana daoly a famille zany hoe ny loham-pianakaviana sy ny famille zay zany le fomba fiasa misy jely ankety atao a misy daty toerana anaterahana karapanondro a anaran'ny ray sy reny a miasa ataon'le olona satria zay mihitsy le zavatra manahirana amin'izao hoe olona miasa sa tsy anasa sa ahoana de tompotrano sa mpanofo de zay moa zany lahy na vavy na zanaka zay mo zavatra ho ataonay hoe efa nahazo ve izy ohatra hoe tosika fameno nahazo tsy nahazo de ohatr'izay koa le vasotrinjo nahazo tsy nahazo misy vavolombelona miaraka aminay ny tike nahazo tsy nahazo. Eto Antananarivo aloha no natomboka ity paikady vaovao entina andaminana ny fizarana vatsin-tsinjo andian'ny faharoa ity. Natao indrindra mba hisorohana ny fikorontanana nisy teny anivon'ny fokontany tsirairay nandritra ity herinandro ity izany. Mbola ho avy ihany koa ny any amin'ny faritra hafa. Fa tsy mankasitraka ny fiteteza-trano hanavaozana ny lisitry ny mponina tokony hisitraka ny toana ara-tsosialy ny eny Mandialaza Ankady fotsy. Ny antony misy olona manana fahasembanana eny an-toerana saingy tsy tafiditra ao anatin'ireo mahazo izay fanampiny izay mihitsy. Mariana fa 3 andro teo izay no nisiany fanadihadiana isan-trano teto Antananarivo hoenty manavao ny lisitry ireo kendreny ahazo ny toana ara-tsosialy amin'izao amiana ara-pahasalamana izao. Teny Mandialaza ary mitatitry ny hevitry ny mponiny ity sariny kasambola manana ity. Omaly Zoma nisy ny fitetezana tokantrano tety Mandialaza Ankady fotsy. Tafiditra ao anatin'ny fanitsiana ny lisitry ireo tokony sitraka ny toana ara-tsosialy. Miendrika sivana nefa no andraisan'ny mponiny ety an-toerana an'izay ka tsy ankasitrahan'izy ireo. Le manao porta-porta zany mahalo zany teto aminay teto de hoe zay manana trano, zay mampanofa trano tsy mahazo, zay miasa tsy mahazo, zay mahazo retraite tsy mahazo. Tsy izay nefa ny zavatra notenenin'ny président fa ny zavatra notenenin'ny président dia zay manana carnet rehetrarehetra ary zay no namezan'ny banque mondiale ny vola omena ny vahoaka malagasy fa tsy ho an'izaniza akory. Zay zao manana trano, io ny tranonay miofio mpanofa trano koa moa sahirana tsy afaka andohan'io fa trano. Za tsy salama voan'ny diabeta tsy mahazo miasa, vadiko maty. Tsy mahazo mandeha hoy tsy mandana mandeha daholo zay manana trano tsy mahazo mila. Ny anay zany tonga dia natolotra anazy mihitsy ny carnet. Tia ny président carnet anay tia nanaovana réclamation mbola tsy nahazo ilay 500 000 zay na indray mandeha. Tsisy dika antsony za fa nareo mivarotra fa tsy mahazo nareo. Ny asanay ane mpivarotra amoron-dalana tia mivolana zay tsy nidiram-bola na ariary ary. Nareo manana trano le trano ane tsy azony hoaniny. Raha ny fitarainan'ireto mponinireto an-trany miainga eny fotony ny lesoka amin'ny fomba hifantenana ireo tokony ahazo ny fanampiana. Alaina ny carnet zany dia mijery président hoe aiza ny carnet andry io misy sodira hoe asa vady sodira. Tonga dia izy mihitsy miteny an'le ministra avany ambony tia tsy mena fa miasa ny vadiny. Tamin'ny nanao carnet zay marina fa sodira ny asan'le vadinay zao efa tsy miasa tsony tsy mahazo izay. Toa dia tsy mpahan'ny présidentanay hoe nareo mivarotra fa nareo tsy mahazo nareo. Nefa le izy le mpivarotra tokony avahana. Tamin'io mpivarotra ananay kely io ve dia ho avahana kosa le izy hoe tsy mety ity. Fa io tokony hoe misy mpivarotra grossiste be reny no tokony tsy mahazo. Le rahetsy tsy ampy ny rahetsiny. Misy le rahetsiny nandavan'olona jiro, andohanan'olona hofatrano, nandavan'olona okolasy folo-bolana sakafo. Reto zany mpana ambany manatanteraka amin'ny bakiny fa tsy hovainy reto le filamatra nataony. Miisa 200 eo ny mponina ao Mandialaza Ankady fotsy, saingy 370 ihany no voafantina hisitraka ny fanampiana raha nambara ny mponina trany. Tsy tafiditra ao anatin'izay ny heverin'izy ireo ho tena marefo toy ny olona manana fahasembanana ohatra ny Marius. Za mba mangataka amin'le présidentsika mba hijeran'le any fa za hoe zonky commission dia tsy mahazo mihitsy na vatsinjo na inona zany mbola tsy nahazo mihitsy fa sevy eo ve dia mahavoky anahy. Tarana tany amin'ny fokotany dia ohatra ny nariarian'le président. Fivelomako amin'izao zao mpanao kiraro ny asako tsisy ny asa. Mpanao kiraro simba tsisy ny asa dia mipetraka fotsiny nona olona manampy anahy. Raha tsy ahivina nanomboka ny alakamisy teo ny fitetezana trano hanavaozana ny lisitry ny mponina isam-pokotany
eto Antananarivo renivohitra. Lisitra ho ampiasaina amin'ny fizarana ireo fanampiana amin'izao ame anara-pahasalamana izao. Miendrika famonoan'olona ny fanjikan-dalàna ataon'ny mpitondra hoy ny antoko HVM, miariary kosa ny tsy fahombiazana hoy ny antoko MFM. Mivoaka amin'ny fahanginany avokoa ireo antoko politika maneho hevitra manoloana ny fomba fiatrehan'ny firenena ny krizy ara-pahasalamana. Iraisan'izy ireo ny fanambarana fa tsy voafehy ny valanaretina coronavirus. Mitatitra ny vaovao i Jerry Edouard eo amin'ny rindran-tsary ny Doda Rajarinjato. Tsy voaja ary tsy tafapetraka ny fepetra fampiboana nataon'ny fitondram-panjakana. Mirery ny olona, feno mpitsidika ny trano fisakafoana, fiarakodia mivezivezy. Mizara sy mifanindra raikitra ihany koa nefa ny sampanasa rehetra. Midina antsehatra mihitsy ny ministra manao ny asa afaka nampaindregetina sampany ray hafa. Saingy ambonin'izay tamin'ity ity, dia ny fitondram-panjakana mihitsy no mamoro vahoaka, tsy mametraka rindra isan-kanana fianaky ny valanaretina, fa toa miny mandika ny fepetra napetrany ihany. Raisy ny fanjakana ireo fehezan-dalàna ho fanatanterahana ny hamiana ara-pahasalamana. Ny arahana anaiky izany, nampandeferina ny sotoavina malagasy, niteraka fahoriana nefa ary fahasahiranana lalina. Manambara ny antoko HVM manoloan'io fa mampirongatra ny isan'ny marary sy ny maty ny fihetsika nataon'ny filoham-pirenena amin'ny famorim-bahoaka. Fihetsika mifanipaka amin'ny fepetra ara-pahasalamana takiny fiarovana amin'ny valanaretina Covid-19. Ny tsy fahombiazan'ny paikady no raisy ny fanjakana manomboka ny volana martsa 2024 hiatrehana ny sosialim-bahoaka dia miteraka fisaraham-bazana sy ady amin'ny praitandrazana. Manampitrotraka izany ny fanodikodinana saim-bahoaka amin'ny fisehosehoana sy ny kobakambava amin'ny fizarana tsy aradrariny sy feno fanavakavahana ireo fanampiana azo avy any velany ho hiatrany ny antoko. Tomponantoka amin'ny fahoriana mianjady amin'ny vahoaka ny mpitondra ankehitriny. Tomponandraikitra amin'ny fanakorotanana ny rafi-panjakana mijoro ara-dalàna eny fotony ny filoha hoy ny antoko HVM, ka mitaky ny hampijanonana tsy misy atakandro ny hameana ara-pahasalamana izy ireo. Hameana ara-pahasalamana izay lasa fitaovana hanampara-pahefana. Ho an'ny antoko MFM etsy ankilany, tsy tokony ankinina amin'ny fanjakana irery ny ady amin'ny valanaretina satria tsy voafehiny intsony. Mpiariary ny tsy fahombiazana ka tsy maintsy fongorona ny rangory fototry ny afo. Mahatsikaritra ny fisehosehoana amin'ny fanampiana ho an'ny firenena ny antoko MFM. Mandrososikevitra izy ireo mangataka ny mangarahara mikasika ny volana indramina, tsy manaiky ny fifangarom-pitantanana sy ny fanagiazana samirery ny paikady entina miatrika amin'ny valanaretina. Ho azy ireo, tokony hovidiana ny sefokotany, taky fanitsiana ny lalam-panorenana ihany koa ny antoko, ary manentana ireo malagasy hanara-masy ny fitantanana, ireo fanampiana sy ny fampitaovana. Fa lasa miteraka disadisa-piarahamonina ny fizarana ny toana ara-tsosialy misy no mahazo fiantsona eny amin'ny komisiarian'ny polisy mihitsy toy ny tranga teny Nanisana. Saingy ny ravina ihany moa ny tsy fifankazahoana teo amin'ny mponina sy ny komity misahana ny fizarana izay toana ara-tsosialy izay rehefa ny fananton'izy ireo androany maraina. Ho arahantsika avy hatrany ary ny fanadihadiana mikasika izay eo amin'ny sariny Kasambola Manana. Ampoliny eo ny mponina vieny Nanisana no nahazo fiantsona teny amin'ny komisarian'ny boriboritany fahavalo eny Analamahitsy ny zoma teo. Antony fiantsona, fikasihan-tanana sy fanalambaraka ny komity misahana ny fizarana ny toana ara-tsosialy. Saingy lavo ny reto olona reto ny fisiny izay tranga izay. Komitin'ny taty Nanisana nitorin'ny olona izay rehetra niteny tamin'ny tele dia mba miangavy anao izay filohan-tsaina mba hijery ny vahoaka madinika fa mijaly raha ohatra izao foana ilay tamin'ny vahoaka madinika. Izaho avy amin'ny Vombey dia folaky tomboky, folaky tagnany tarahinako fa tsy nagnompa olo, tsy magnino fa tsy mahazo valy no tsy mahazo vary no tsy mahazo vola dia izay nitarahinako fa fady anay tandroy magnasaha olo izany magnompa olo fa mitaraigny ilay fijalehako.
dia fandraika tamin'ny télé tamin'ny gazety tamin'ny ananasagna dia hoe magnafa baraka le président ny fokotany ny ananasagna dia zany notoria ahy nahazo vocation. Nahatonga nahazo vocation nilazan'le tompony andraikitra hoe nagnakenda anazy nefa zavatra tsy nisy zany ary le vavolombelona mba nahitana hoe nanakenda anazy zany mba ilako kely mba ho tazanako zany io hoe niteny amina hoe za le vavolombelona. Izy no mamany Soso 30 taona niasana tao amin'ny fokotany Nanisana ary isan'ny voatonontonona nandritra ny fisian'ny olana tamin'ny fizarana fanampiana. Nazavainy taminay fa nanatanteraka ny toromarika ny sefokotany no nataony. Namafisiny ihany koa fa fitoriana fiandro no napetrany ho fitandrona ny ainy. Antenaina kosa fa nilamina ny raharaha satria efa nifanantona izy ireo androany maraina raha ny fitantara ny mamany Soso hatrany. Dia araka ny formation azonay namen'ny président pokotany anay hoe tamin'ny 12 alina izay ny zara tao. Manomboka amin'ny telo ny komity tsy maintsy manomboka amin'ny zarany tiky hoe mba tsy hisy ny disadisa amin'ny fiarahamonina amin'ny vahoaka. Dia jerena ny karneny raha efa nahazo le tosika fa mena taloha dia mbola dia tsy mena intsony fa le olona tena marefo mitsongaina. Manasa lamba amin'ny fivelomany le nanana ny asa tamin'ny orinasa izy nefa tapaka tsy mandray karamatsony ohatran'izay zany le hoe marefo. Dia noho ny akatra amin'iny asavim-boaka izy zay dia avy eo nidina teo Fanalamanga dia nisy andihana olona efa nahazo ny sasany tamin'ireny. Zany hoe naronjana zany raisiny mivozona kanjoka. Dia no maha olona ny tena moa matahotra ny ain'ny tena ihany tena dia nametraka plainte teny amin'ny teny Alamahitsy. Dia mifanatona izay raha amin'ny maraina hoe ifamela fa zava-dehibe ny fiarahamonina. Tsy mitory anareo fa noho ny alahelo no nametrahako ny tena. Tsikaritra fa lasa miteraka disadisa eo amin'ny fiarahamonina sy mandrava fihavanana eo amin'ny samy mpiray tanàna ny tsy fahatomombana eo amin'ny fizarana toana ara-tsosialy hiatrehana ny vanim-potoana ny amiana ara-pahasalamana. Fa niampienina ireo olona namoy ainy noho ny coronavirus nitombo 420 ihany koa ireo olona voatilo mitondra ny tsimikaretina ary 20 ireo olona sitrana somatsara. Ireo amin'ny ankapobeny ny tatitra momba ny antotanisa maneho ny fivoaran'ny valanaretina coronavirus eto amintsika ato anatin'ny 420 ora farany. Ny Antsipiriany kosa no ampahafantariny Andry Lalaina Andriamasy sy Dota Rajarinjato toy izao zany. Olona enina indray no namoy ainy teto Madagasikara atao anatin'ny 420 ora farany noho ny coronavirus. 3 avy eto Analamanga, 2 avy amin'ny Vakinankaratra ary 1 avy any Matsiatrambony. Tafakatra 170 zany ireo efa nidosony fahafatesana noho ny coronavirus. Ankoatra dia niampy 420 nisan'ireo olona voatilo mitondra ny tsimikaretina. Avy eto Analamanga ny ankamaroany izy ireo izay misy 720. Mbola eloatra mangoro no larina faharoa izay nahitana tranga vaovao 420 ary tany Vakinankaratra amin'ny fahatelo nisy olona 20. Hatreto zany dia mitotaly 2,700 nisan'ireo olona efa nitondra sy mitondra ny tsimikaretina coronavirus. Efa misy 400 no sitrana satria niampy 2,700 zany araka ny tatitra ny sisia Covid. Misy 770 ireo mbola manaraka fitsaboana ka 10 no manana fahasarotana amin'ny fitsaboana. Mariana moa zany fa reo forme grave reo araky ny efa fantatritsika dia ao anatin'ireo le olona mbola mitondra ny tsimikaretina amin'izao fotoana izao. Manerana Madagasikara zany amintsika amin'ny teny izao dia 774 ny fitambaran'ireo olona izay mbola mitondra ny tsimikaretina coronavirus ka ny 570 amin'izy ireo dia manao ilay hoe forme grave. Ka les formes graves reo zany dia fantatritsika ihany koa fa tsaboana raisina tanana any amin'ny hôpitaly lehibe amin'ny hoe forme grave azay fa miresadresaka momba ny matetika eto ihany moa zany tsika fa mbola tsy vitsy ihany koa nefa mbola tsy dia mahafantatra tsara mombamomba azy ireo dia izay no hitondrana foana rak'izay tratra ny fanazavana fohifohy mahakasika izany. Faritra Anakenina no misy forme grave eto Madagasikara. Faritra Analamanga misy 270.
5:30 be felan-tanana, HIRA 20, Anosiala 20, centre de traitement Covid-19 Mahamasina anankifito, hôpital Fenorive 4 ary hôpital militaire Soavinandriana anankiroa. Zay ny faritra voalohany dia ny faritra 5 ambiny misy forme grave dia ny Tsirabe faritra Vakinakaratra anakelina, Andrainjato Fianaratsoa anankisivy, Toliara anankiray, Boeny enina ary Betsiboka dia misy forme grave anankiray amin'izao tsika miteny izao. Hatramin'ny androany dia fitiliana misy afosy 705 alina no efa vitantsika, ka 727 alina no PCR, araiky amin'ny 503 no Gen Expert. Banga iray indray ny tontolon'ny fanaovan-gazety no Domandro Malisa na Iravelotsalama Salomon Guillemet, mpanao gazety sady tale général misana ny fandrarana ankapobeny sy ny vola eo anivon'ny La Gazette de la Grande Île. Androany no nalevina eny ambanintsena ny nofo mangatsikany, mitatitra ny mombamomba azy kosa i Andry Rainandriamasy sy Douta Rajarinjato ato anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. Nodimandro Maly teo amin'ny 17 taonany teny amin'ny hôpitaly be felan-tanana, ny namana mpanao gazety Iravelotsalama Salomon Guillemet, fantatra amin'ny soniniany hoe Sa, mpanao gazety sady tale général misana fandrarana ankapobeny sy ny vola teo anivon'ny La Gazette de la Grande Île. Isandro namorona io gazety io izy ny taona 3 rehefa niala tao amin'ny gazety Midi Madagasikara, toeram-piasana nandritra ny 20 taona mahery. Efa ela izy no narary vo raraka amin'ny filazan'ny fianakaviany, ka io aretin'io no isan'ny tondra azo any amin'ny fahafatesana. Ny taleny serasera ny fiadiana Republika kosa dia nanambara teo amin'ny page Facebookany fa tratra ny valana aretina izay misy eto amintsika izy tao anatin'ny andro maromaro ary nampanasarotra ny fitsaboana azy satria diabetika. I Salomon Iravelotsalama izany no mpanao gazety fahatelo namono ny aina nandritra ity valana aretina Covid-19 ity. Maro namana mpanao gazety izay fanerasera akaiky taminy fony fahavelona no natsiaro ny zava-bitany sy ny fanampiny ary ny fitantanany teo amin'ny tontolo ny asa fanaovan-gazety, ka nanome voninahitra azy farany tao anatin'ny tambazotra serasera Facebook. Isa nanome voninahitra ny Sa teo amin'ny page Facebook ny ihany koa ny ministry ny serasera sy ny kolotsaina Lalatindra Kotondrazafy André Tongariva, fa na dia namaivaiza ny latsoratra nataony tena matetika indrindra hatramin'izay nandraisany andraikitra na ministra izay dia tsaroana taona ny anarany ary miondrika mpanajana manoloana ny fahalasanany. Raha ny fandaram-potoana dia anikeo maraina no niala tao amin'ny hôpitaly be felan-tanana nofo mangatsikany ary napetraka eny amin'ny fasany eny ambanintsena vetrany. Izay eto amin'ny JT sy ny Druminina dia mirary finona feno amin'ny fianakaviany sy ny fianakaviam-beny La Gazette de la Grande Île sy ny mpanao gazety rehetra. Isan'ny antony iray mahatonga ny olona diabetika mora lava eo ampiatrena ny valanaretina coronavirus ny tsy fampiana misy amin'izao fotoana izao, ny fikambanana amadia manokana na ny anjy malagasy miady amin'ny diabeta dia mandray olona mizaha toe-pahasalamany miisa 70 hatramin'ny 100 isan'andro, ka manodidina ny 10 amin'ireo dia atahorana ho efa marefo avokoa vao manantona eny an-toerana. Nanangona ny vaovao mikasika izay i Anarabarisoa sy misy Sarasafinjatovo. Avroeno ny teo aloha amin'izao fotoana izao ny fanafody tsy maintsy ampiasain'ireo olona diabetika iarovana amin'ny tsimikaretina coronavirus. Antony mahatonga azy ireo arefo izany satria maro ny sahirana tsy manana fahefana amin'ny fividianana fanafody sy ny fanatonana mpitsabo intsony izany toe-pahasalamany. Ilay olona ne efa tena reraka mihitsy vao tonga ety, ny zavatra iarahantsika mahalala zany amin'izao fotoana ho an'ny diabetika dia misetra olana goavana eo amin'ny fitsaboana ihany koa, tsy ilay Covid-19 ihany fa ny fitsaboana ny diabeta. Be da be ny diabetika manao rupture de traitement. Rehefa manao rupture de traitement nefa izy ireny dia mora handailana infection ary mikorotana ny toe-batany rehefa avy eo. Io rupture de traitement io dia vokatry ny fahasarotany fitanterana ankehitriny izay rahana malala. Ary ny faharoa vokatry ny fahasairanana ara-bola. Izany hoe ny diabetika zany tsy afenina fa dia tena hoe misetra tsy olana ara-pahasalamana ihany no setraina fa ny olana ara-bola ihany koa, satria ny diabetika ianao androany dia diabetika ianao mandritry ny androm-piainana.
70 hatramin'ny 100 eo izao ireo olona tonga ety amin'ny Hamadia na andia malagasy miady amin'ny diabeta isan'andro manontany ny fahasalamany. Manodidina ny 10 amin'izy ireo kosa dia efa mampiayay avokoa ny fahasalamany ka tsy maintsy andraisana fepetra avy hatrany ny fikarakarana azy. Alefany amin'ny toeram-pitsaboana, misy aza tsy mahandry izany intsony ka ny ao amin'ny Hamadia no mandray an-tanana ny fitsaboana tokony atao voalohany mandra-piandry ny fiara-pitondra marary. Amin'izao fotoana manodidina ny 70 ka hatramin'ny 100 eo isan'andro ny olona tonga ety amin'ny Hamadia manao consultation. Ary amin'ireo olon'ireo dia manodidina ny 10 no heverina fa mety misy ilay tsy mikaretina. Ireny zany ilay hoe mampiaya. Ny fepetra raisinay dia raha antsika mahita eto ampidirana dia efa misy ny fitiliana izay ataonay fakana hafanana, fanasana tanana ary ho an'ireo tranga mampiaya dia eto ihany koa tonga dia efa orientena izy hanantona an'ireny toeram-pitsaboana manokana ireny na isolena atao amin'ity trano eto an-tokotany ity raha tahiny misy fahasarotana dia ato ny tonga dia anaovanay ireo antsoina hoe premier soin mandra-pahatonga ny ambulance izay maka azy ary mampiditra azy any amin'ireo toeram-pitsaboana manokana. Marobe araka izany ireo olona marefo mivezivezy amin'ity toerana ity ka tsy maintsy ampitomboana ihany koa ny fiarovana ara-pahasalamana. Isan'andro dia tsy maintsy fiandrahana fanafody avokoa ny manodidina rehetra. Izany no nanosika ny Lions Club Doyen Antananarivo androany nanolotra ranom-panafody sy gel désinfectant hoentina hanampiana azy ireo hiarovana amin'ny valanaretina Covid-19. Mikasika ny fivoaran'ny coronavirus eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena dia nitombo indray ny isan'ireo olona vaovao mitondra ny tsy mikaretina any Frantsa. Tranga vaovao miisa 500 isan'andro no voatily raha efa nanomboka namahany fiboana izy ireo. Naverina naiboka ihany koa ireo tanàna sasany any Espagne noho izay fianaky ny coronavirus izay hatrany. Nahita mpitomboana ny isan'ireo olona voamarina ao mitondra ny tsy mikaretina coronavirus any Frantsa. Nampitandrina ny amin'izany ny ministry ny fahasalamana ny an-toerana. Ao anatin'ny iray andro dia miisa 500 ireo tranga vaovao. Raha ny fantatra nefa, efa tena ao anatin'ny fiverena tanteraka amin'ny fiainana andavanandro ny mponina. Andro ny fialan-tsasatra raha teo ka maro ireo olona mivezivezy. Any Espagne kosa indray, tanàna 3 no voaterina verina ao anaty fiboana noho izay fiverena ny fiparitahan'ny valanaretina Covid-19 izay. Mponina miisa 203 alina avy amin'ireo tanàna ireo araka izany no tsy maintsy arahy ny mpitandro filaminana maso tsy mahazo mivoaka mandritry ny 2 herinandro. Ny sabotsy lasa teo no efa namoaka lisitra ny fampitsarana ireo mpivezivezy avy any Belgique sy Bahamas maniry ny hiditra any amin'ny Royaume-Uni. Ankehitriny, efa tafiditra ao anatin'izany ihany koa Espagne ary mety hanaraka tsy ho atsy Frantsa. Miankina amin'ny fivoaran'ny coronavirus ao an-toerana nefa izany. Miandry fatratra ny hotohin'ny ady amin'ny valanaretina coronavirus amin'izao fotoana ny rehetra. Isan'izany ny paikady vaovao hoentin'ny filoham-pirenena na hoentin'ny praiministra amin'ny tafatafa izay fanaony any amin'ny haino aman-jery mpanjakana isaky ny alahady alina. Maro ireo efa miandrandra ny famahana ny fiboana eto Analamanga sy any amin'ny distrika izay mbola misy izany. Hoarantsika kosa ny fanaziadiny Andry Lalain'Andriamasy sy misa Rasafinjatovo. Ora vitsy isa dia farany amena ara-pahasalamana napetraka farany teto amin'ny tany Repoblika Madagasikara. Ora vitsy ihany koa isa dia ho tapitra ny 12 andro faharoa namerena Analamanga sy distrika vitsivitsy ho ao anatin'ny fiboana tanteraka. Vonomboka nefa izany dia efa hita taratra sady ny tsy fanajana azy. Mbola maro ireo olona mivezivezy ao anatin'ny ora voalaza ho tsy hahafahana mivoaka ny trano manomboka amin'ny ora maraina ka hatramin'ny 2 tolakandro. Efa nanomboka niverina ihany koa ireo asa isan-karazany toy ny fivarotana na dia ireo tsy ilaina ao anatin'ny amena ara-pahasalamana azy. Vao mainka nampitrotraka izany ny fitangoronana noho ny fizarana amin'ny fanampiana vatitsinjo faharoa. Maro ny menimena nanoloana izany noho ny tsy fanajana iray metatra sy ny tsy fanaovana arotava ka nahatonga azy ireny nambara fa tokony hovahana amin'ny fihiboana ary averina amin'ny teo aloha ny fiainana andavanandro. Ito efa ny abetsaka koa ireo sitrana noho ny tranga vaovao araka ny antotanisana voaka ny siseo Covid isan'andro. Ny andro rahateo ny hanafana tao ao. Iverina zany fa
rehefa tonga ny andro mafana rehefa zao mihitsy izy zao tsika miteny zao dia anisan'ny efa signy anankiray mampidina li zany zay dia natsika ringe zao mahita hoe efa somary nivahana zany le fiboana maraina efa mifamezivezibe ny olona nefa tsy dia tena hoe niakatra be tsy niakatra firy zany ny isan'le olona voany le isan'le olona marary tsy dia hoe niakatra hoe sanatry mivava niakatra avy roa eny na avy telo eny fa ohatry mijanona teo any zany le izy ny somary nidina ary misy taona midina nidikan'izany efa nisany signy anankiray ahafahana milaza zay fa afaka miatrika tsara n'ity aretin'ity tsika ary ny tena ahafatsika miatrika an'ity koa dia hoe lizy azo tsaboana zay ny zava-dehibe ary faharoa ny dokotera rehetra nantom-pahasalamana rehetra dia afaka mitsabo azy daholo zava-dehibe koa zay entanina zany ny olona anaraka ilay fipetratra mahazatra mijanona ao an-trano zay afaka mijanona manao masika zay mivoaka ny trano tsy kasihana mihitsy ny olona sy mivava zay ny zava-dehibe aloha zay ny zava-dehibe dia mamonjy dokotera zay matsiaritry tsy metimety. Anjara fitondram-panjakana no manapaka ny otoim-pakiady manoloana valinaretina covid-19 toy ny mahazatra dia miantomboka amin'ny fakana ny hevitr'ireo lehibe an'androm-panjakana ny filohan'ny temerandolona ny filohan'ny temeram-pirenena ary ny filoha fitsarana vombalam-pandrena izany entina dinihana hatrany filan-kevitry minisitra zay manapaka ny fitohizana mena ara-pahasalamana na tsia aorian'izay dia mitafa mivoaka malagasy amin'ny alalany aina manjery mpanjakana sy ireo aina manjery tsy miankina rehetra manerana nosy ny filoham-pirenena na ny prime ministra ka manomena ndinindiny ho an'ny fepetra ho an'ny faritra tsirairay avy. Novatsiana CVO fanafody ary kojakoja ilaina hoentina miady amin'ny coronavirus ny hopitaly Manarapenitra ka nahazo ny anjarany tamin'izany ny hopitaly tao Mitsinjo Betanimena Toliary. Tokantrano 4 kosa andanin'izay no nisitraka ny jiro hazavana ho an'ny rehetra izay nosatarina tao amin'ny fokontany Ankiambe. Mariana fa nahazo anjara toa anara-tsosialy ihany koa ny tany Toliara ka niarana tamin'ny PAM ny fizarana izany. Hopitaly Manarapenitra Mitsinjo Betanimena niona manokana tamin'ny mpiasan'ny fahasalamana ny Flora Joel. Fotoana nanehoany ny fahatokisana ny fahaiza-manao ny mpitsabo manoloana ny fifehezana ny coronavirus. Novatsiana CVO, fanafody ary kojakoja ilaina entina miady amin'ny valanaretina ny hopitaly Manarapenitra. Isy ihany koa ny fandraisana tanana ny fikojana ny générateur d'oxygène mba ahafahana mizara oxygène amin'ny toerana hafa. Amin'izay ka rafy fantatra dokotera ny tena nanavitra antsika ankoatra ny CVO dia misy ihany koa ilay fanafody ilay hoe raha vao tratra ny complication ana détresse respiratoire avy any olona ary anisan'izany ny fitondram-bahoaka tena efa sahirana teo zay nianso teo kaiky comme professeur nianso tany amin'ny hopitaly tany Antananarivo hoe asivo an'ilay tsondromy amin'ilay dexaméthasone vao nitsondromy amin'ilay dexaméthasone dia afaka ny fahasetorana roa andro taorinan'izay dia avitra ny olona. Ny tiako lazaina dia zao na dia betsaka aza mitondra ny tsindrin-kanina na dia betsaka aza mitratra resy dia betsaka zao ny sitrana ary betsaka ihany koa ny hoavitra mazava ho azy fa mitsabo aretina tsy maintsy misy foana milafo fa miavitra mibetsaka ary ny maty ihany dia niny. Ankoatra ny lafin'ny fahasalamana no jerena manokana ihany koa ny azon'ny tokantrano jiro. Fantatra fa manahirana ny mponina ny fandaniana isam-bolana amin'ny fividianana solitany ho solon'ny Takamoa. Tokantrano 4 no nisitraka ny jiro hazavana ho an'ny rehetra. Nosantarina tao amin'ny fokontany Ankiambe izany. Maritra herinandro ny Takamoa 4 mandeha amin'ny herin'ny masoandro. Amin'ny marin'ny tena dia tsapako koa izany hoe mitsinjo izay mahasoa ny tokantrano izany, mitady izay mahasoa ny ankohonana koa dia makahery lalandavanareo izahay amin'izao valanaretina izay atrehan'ny firenena izao ka dia mirarosoa ho antsika tsirairay ary ny arinay dia mitondra hazavana ho anareo hatrany ny
fanomezana izay zarainay ho anareo ampitiavana. Niarana tamin'ny PAM kosa ny fizarana toana ara-tsosialy teto Toliara. Tokantrano 4 arak'izany no nisitraka ny vatsin-tsinjo tao Mahavatsy sy Tsimanatsy. 3 alina kosa andanin'izay no nisitraka tosika fameno Iray Etsy-Ariary. Mitoetrano ny fandraisana andraikitra ataon'ny fiadidinany tanànany Tomasina manoloana ny ady amin'ny fiparitany valanaretina coronavirus. Tsy adino ihany koa nefa ny ezaka sy ny asa fampandrosoana ny tanàna. Nanangona ny vaovao mikasika izay ary ny namana Rémy Prudence ary mitatitra izany koa sy Andrilalaina Andriamasy sy Dota Rahatsarinjato. Vahoaka maro izay voasokajy Omarefo ao anatin'ny fokotany 730 eo anivon'ny commune Ambonivohitra Tomasina no nizarana savony izay entina hidiovana sy anasana tanana. Nisy ihany koa ny fandrafetana lisitra ka ireo hita ho sahirana sy marefo no ampidirina ao anatin'izany. Ny fandrafetana ny listany mahazo ny savogna sahirana zany dia karaha ny annay 11 zao nalaka le olona sahirana dia le olona mpanasa lamba regny satria regny boko farany sahirana zany aminay akao. Dia regny zany no nalaigna isaka tokantrano zany nisoratana nomena ty misitraka ny savogna nameny monsieur le maire ty. Tsisy olana avy eo tamin'ny fakana le lista? Tsisy olana. Ary amin'le listan'ny sosialim-bahoaka ahoana no nanaovanareo anazy? Le sosialim-bahoaka zany misy olana satria le olona le nahazo tosika fameno zany tsy magneky zareo fa hoe ampidiro. Kanefa zay ny araka resaka tamin'ny gouverneur hoe le olona nahazo le nisitraka tosika fameno tsy tokony nisitraka an'le sosialim-bahoaka. Dia zay zany ny olana taminay dia misaotra zareo mpitondra fanjakana moa nanazava tamin'ny télé asa tamin'ny Tambatokomaly zany na omaly. Ya, fa zany le olana aminay. Tsy mitsahatra ihany koa nefa ny asa famindrana ranom-panafody ireo fitaovam-pitaterana izay tena be mpampiasa any Tomasina toy ny tuk-tuk sy cyclopus izay anisan'ny manamparitaka antsimokaretina coronavirus. Ankoatr'eo dia nisy ny fanadiovana ireo lakan-drano maro izay efa tsentsina ka mahadibo-drano rehefa vanim-potoana ny orana. Noho ny fanarian'ny olona sasany fako amin'ny andro alina fa indrindra amin'ireny tetezany ireny no antony mahatonga ny fahatsetsena lakan-drano. Natsangana ny komity anara-maso ny fahadiovana ka enjehana lalàna vetrany izay minima anarifako. Faly dia faly ny tenanay satria ara-dalàna ny zavatra natao tena madio ny tanàna. Nefa kosa ny mponina eto amin'ny tanàna dia mbola manarifako. Maro izy ireo mbola manarifako anatin'ny pont. Hoenjana ny lalàna apetraka anay. Hoisana ramaso eto amin'ny pont ity. Hoazo ho tratra ny lamandy zay mbola tratra manarifako anatin'ny pont distrika dia ampiarinaminy ny lalàna misy eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Fa manentana izahay manomboka androany zay tratranay manarifako amin'ny pont distrika dia hiatraminy ny lalàna. Ankoatra dia mitoy ny ezaka amin'ny fikarakarana ny tanàna ny Tomasina izay taony be ny tanàna nantenaina na dia mbola anaty fiboana azy hatreto. Fanavaozana fotodrafitrasa sy fampiaingona ny tanàna ary fanamboarana ireo lalana izay mampikakaiky ny vahoaka. Nirosoana ihany koa ny fametrahana marika amin'ny lalana na marquage au sol satria hita amin'ny mandeha mafy ireo fiara sy tuk-tuk noho ny fahavitany lalana sasany. Tanjona ny ajanonao mpampiasa lalana ny lalàny fifamoivoizana. Zao tsika eto amin'ity akaikin'ny boulevard de l'OUA ty dia hitanareo fa miroso tsara ny asa izay isorana eto moa fitondram-panjakana ny filoham-pirenena ny ministre ny aménagement sy travaux publics ny commune urbaine Tomasina dia mankasitraka amin'ny anara-vahoaka ny Tamatave satria miroso dia miroso ny fanamboarana an'ity lalana boulevard de l'OUA ty. Ny boulevard Joffre moa efa hitanareo fa efa vita izy iny miditra eto sika dia mandeha tsikelikely ny fanamboaran-dalana eto tanàna ny Tamatave. Zay ngamba ny afatra dia afatra ho an'ny vahoaka ny Tamatave miezaka ny commune miaro antsika amin'izany Covid zany. Miezaka ny commune manatsara ny lalana, miezaka ny commune manatsara ny fiainantsika andavanandro dia fisaorana feno natolotra ny vahoaka, atolotra fitondram-panjakana ray manontolo. Mangataka amin'ny vahoaka mba anaja sy kolokolo izany ary manentany rehetra mba anaja fahadiovana sy ny tokony hanariana fako amin'ny toerana voatokana ny ben'ny tanàna. Amaranantsika ny logité ny maresaka avy any ivelany olona 17 farafahakeliny no namony ainy nandritra ny lozam-piaramanidina ny seho tany Inde ny zoma teo.
12 ireo naratra mafy fiaramanidina avy any Dubai ny zotra ho any Kerala ao atsimon'ny Inde ity tradoza ity ary ny tondram-pandemia raiky amby 90 izay teratany indiana mikasa hody atandrazana noho ny falanaretina misy ankehitriny. Arahantsika ny sary fampitinana izay. La carcasse de l'appareil. Potika sy nizara mihitsy ilay fiaramanidina mafy ny fahavoazana. Tafavoaky ny piste ny seranam-piaramanidina mihitsy ilay aeroplanina ny Air India Express. Nizara telo ilay aeroplanina, teo avokoa ny olona, nisy zaza roa hatramin'ny 20 taona teo. Sarotra amin'ny famonjena na dia niarany salaza ny tsirairay, latsaka ny orana, voatery ny fandrimbo ny ireo mpilatsaka ny sitrapo sy ireo mpamonjy voiny. J'ai trouvé une fillette d'1 an et demi dans l'avion. Nahita zazavavy kely ray taona sy tapany tao anaty aeroplanina aho, naratra mafy teo amin'ny lohany izy. Izao no nitondra azy tany amin'ny hôpitaly. Raha nisy ambulance nefa teo, mety mba ho avitra ihany izy. Elle aurait peut-être pu être sauvée. Mpandeha raiky amby 60 no tao anatin'ny fiaramanidina avy any Dubai hipetraka tao amin'ny seranan'ny Kozhikode ao amin'ny fanjakan'ny Kerala ao atsimon'ny Inde. Tondra teratany indiana nody an-tanindrazana noho ny valanaretina izay misy ankehitriny io fiaramanidina io. Olona 17 farafahakeliny no maty, anisan'izany ireo mpanamory rola, 15 ireo naratra mafy. Tafapetraka teo amin'ny piste ilay fiaramanidina saingy tsy voafehy noho ny rotsakorana tamin'ny fotoana io. Il semblerait que l'avion ait traversé cette piste et soit... Nanavatsavy ilay piste d'atterrissage ilay fiaramanidina dia namantana tanaty antsana. Eo amin'ny 10 metatra eo ny alalin'io antsana io satria tsy mitovy ny avony ilay piste sy hauteurany. Nanapotika ny aeroplanina izay ary ny taty aloha no tena vo. Le fuselage s'est cassé en deux et la partie avant de l'avion a été très endommagée. Naneho ny fiara-miory tamin'ireo niarambona ny Prime Ministre indiana Narendra Modi. Efa avitra avokoa ireo olona tao anaty fiaramanidina saingy maro ireo maratra izay mbola miady amin'ny fahafatesana amin'izao fotoana izao. Aujourd'hui que le bilan humain ne s'aggrave. Hatreo ny fiarahantsika ato anatin'ny logité mametraka ny veloma mandrapitafa ao amin'ny manaraka indray ankasitrany isika tany an-tokantrano manaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany teto amin'ny Dream. Telma, safidyko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Mandroatra tsara sady madio ny lambanao miaraka amin'ny savony Rim. 900 na 20 Rim, lay savonao vita malagasy. Tilcor, un véritable atout esthétique pour votre habitat. Différents colorés disponibles en magasin. Batimax. Tilcor manolotranao ny logité. Ny dentifrice force no ampiasaintsika hitazomana ny nifintsika ho salama sy mafy tsara. Dentifrice force, nify matanjaka, tsy mamiratra. Dentifrice force nanolotranao ny logité. Ankafizo ny logité miaraka amin'ny fromage la vache qui rit. Sady matsiro no mampazoto homana. Ho fafinaretan'ny ankohonanao. Monto plus tiamitsika malagasy. Ankafizo ny Monto plus miaraka amin'ny logité. Bonobon vous a présenté le JT. Bonobon est un biscuit croustillant recouvert de pâte de cacahuète enrobé d'un fin chocolat. Bonobon rempli d'émotions. Bonobon.